Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. No tanterahina nandritry ny 2 andro tao mahajanga faritra boeny ny fikoanandro iraisam-pirenena momba ny karazan-java-mananaina sy ny fahasalamana na ny symposium international sur la biodiversité la santé tanjona ny fiarovana sy famerenana ireo zava-mananaina eto antsika sy ny fanentanana ny mponina amin'ny fiarovana azy ireny. Miami roborobo ireo toerana fitaizana zokiolona na ny maison de retraite eto Madagasikara. Entina atao anatin'ny fampalalamba avao ny fiampianan'ireo zokiolona eny amin'ireny toerana ireny amin'ny andro alina tahaka izao, toa ny ralomanana bebisoa, vehivavy 7 taona. Efa ho iray volana tao arian'ny fanongana fanjakana nataon'ny miaramila tao Soudan, nisy ny fifanarahana momba ny fiverenan'ny Prime Ministre Abdallah Hamdok sy ny famotsorana ireo manam-pahefana sivily. Androany, nisy tamin'ireo mpanohana ny famindrana no nanohy ny antso fihetsiketsehana. Ny andinin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Magnatry ny mbola tsara tompoko lasy tompoko vavy fotoana ny vaovao amin'ity alady faraiky amby ny volana novembre tonga raiky amby 24 ity asaigna ampangajana no tompoko lasy tompoko vavy agnaraka izany hatramin'ny farany. Ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy dia niona sy nitafa tamin'ireo ankizy malagasy tao anatin'ny fandaharana demokrakizy raiky amby 24 ny filoham-pirenena Rajoelina Andry, fandaharana zay niarana tanteraka tamin'ny UNICEF Madagasikara ary nahitana ireo ankizy avy amin'ny faritra rehetra manerana nosy. Lohahevitra misa efatra ny ompana ny fanontaniana ireo ankizy nandritra ity fotoana ity toy ny fiarovana ny ankizy sy ny zoany, ny lafin'ny fampianarana, tontolo iainana sy ny maro hafa. Ndia rahantsika ny ampahany tamin'izany. Ary ty nisy zavatra zay anisany novolavolako manokana niaraka tamin'ireo mpampianatra na mentor marque hoe ndao tsika anao rakibolana antsary. Zay rakibolana antsary voalohany ty de misy ny sary be dia be eo zany de misy teny malagasy de teny frantsay de teny anglisy manazava ny zavatra ilaina hoe ohatra hoe misotro rano de azavaina eo misotro rano boire de l'eau de zay ny zavatra misy zany ao anatin'ity. De ina dikan'izay tsika zany any amin'ny EPP de efa afaka sahady mianatra mba mahay miteny frantsay zany hoe fezitsika ny teny malagasy fa mba mahay ihany koa tsika teny frantsay ary mba mahay ihany koa teny anglisy. Zay ny zavatra ho atao tsara ve le rakibolana aloha ahoana fahitanareo anazy tsara ndaso famena ny tidolo nareo tondra mody de ato nany resaka biby rehetrarehetra ohatra de ato de fantatrareo dolo ny dikan'io amin'ny teny frantsay. Ny ato so misy lapa ito lapany avoloha ato de lazainy eo hoe inona avy ny dikan'ny lapa amin'ny teny frantsay, amin'ny teny malagasy, amin'ny teny anglisy ny sainam-pirenena sy ny voankazo rehetrarehetra de haitsika daholo zany no mametraka an'io ao anatin'izay rakibolan'izay. Tony zany no zaraitsika manerana ny sekoly rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. De zay ny teneniko anareo hoe ahoana ny ampiakarana ny niveau rehefa mahay an'ity tsika de fa mba mahay tsika amin'ny teny frantsay, mba mahay tsika amin'ny teny anglisy rehefa vita ny taom-pianarana anankiray de miakatra ny niveau-ny malagasy miakatra ny niveau-ny mpianatra malagasy rehetra manerana ny Madagasikara. No tanterana nandritra ny 2 andro tany Mahajanga faritra Boeny ny fikoanandoha iraisam-pirenena momba ny karazan-java-mananaina sy ny fahasalamana na ny symposium international sur la biodiversité et la santé. Tanjona ny fivoriana sy ny famerenana ireo zava-mananaina eto amintsika sy ny fanentanana ny mponina amin'ny fiarovana azy ireny. Fanadiadiana entiny Gaetan Andriatsilavo. Ahafana miaro sy mamerina ireo zava-mananaina ary indrindra anentanana ny mponina amin'ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny zava-mananaina sy ny fahasalamana no tanjona napetraka amin'izao fikoanandoha iraisam-pirenena momba ny zava-mananaina sy ny fahasalamana natao tao Mahajanga izao. Ny zava-mananaina sy ny olombelona izay mifampiankina tsy afa misaraka. Amin'ny alalan'ny roa voary ihany koa no ahafahana manao fikarohana
amin'ny karana fanafody iatrehana ireo aretina vaovao ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Ahoana zany no ahafahantsika miatrika toy ny amin'ny fiovan'ny toetrandro zao dia fiatrehana no resaka zany hoe hisedra aretina matetika zao tontolo zao dia ahoana ny hiatrehantsika amin'izany. Isika eto Madagasikara ihany koa dia manana anjara toerana ngeza be amin'ny famokarana fanafody amin'ireny karazana aretina vaovao ireny ary ao anatin'ny alantsika ao anatin'ireny roivoaritsika ireny no misy an'izany dia sarotiny amin'izany isika malagasy voalohany indrindra fa sarotiny ihany koa ny iraisam-pirenena amin'ny hanajantsika sy akovantsika an'izany ara-tontolo iainana izany. Nandritra ny andro faharoa omaly nisy ny fanolorana fitaovana entina hitelina ny COVID-19 na ny test PCR miisa 3 alina sy fitaovana raitra ampiasain'ny laboratoara ny CHU Andronga ao Mahajanga. Zavatra tena zava-dehibe ihany koa na ilay fanaovana produit fanaovana test PCR zany dia ilay dernière génération tsy ny Covid ihany no afaka jerena amin'izy io fa misy singa maro samihafa toy izany ohatra ny palua toy izany ny karazana aretina maro samihafa ny vanga ny VIH zany hoe misokatra tanteraka mihitsy zany ny karazana fitiliana izay azontsika atao amin'ny alalan'izy ireny. Fitaovana mitetina manodidina ny 4 euro avy amin'ny firenena Allemagne. Fiaraha-miasa azo avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izao natolotra izao ahafana manafaingana ny fanaovana testa ireo fitaovana ireo. Satria zao fotoan'izao zany kalkalma situation antsika dia raha vao mahita ka anankiresy anankiroa dia tonga dia atao maingana zay ahitana dia contactany rehetrarehetra izany mba ahafana manapaka ny chaîne de transmission na dia hoe rotsopikizan'ilay aretina dia amin'izay mba afaka mena ohatra amin'izao mena araky ny kelana valina tsisy boana. Hetsika ara-tsiantifika sy ara-tontolo iainana nahitana mpandray anjara manodidina ny 20 ka isan'izany ny mpahay momba ny tontolo iainana, ny fitsabonan'ny tontolon'ny fahasalamana ary ny siantifika avy eto Madagasikara sy avy amin'ireo firenena vahiny toa ny Costa Rica, Suisse ary Allemagne no nanatrika ny fionana. Ankoatra ny fiarovana ny ala, hojerena manokana ihany koa ny fiarovana ireo varika sy ny sokatra manoloana ny fisian'ireo mpiaza sy mpanao afera. Tontosa tao amin'ny renivohitry Vakinakaratra ny atrikasa izay nokarakarain'ny OIT mahakasika ny fanatsarana ny fampiarana ireo lalàna mifehy asa amin'ny alalan'ny tetikasa izay iasany eto Madagasikara mandritra ny 12 volana mba ho tonga ampiasa mendrika ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa ary sitraka ihany koa ny tombontsoa amin'ny asa izay ataony. Fanadihadiana entin'ny Andrinirina Kolo TV Antsirabe. Zofototry ny olo-pirenena iray ny fananana asa. Arak'izany dia misy ireo fentry iraisam-pirenena mifehy asa tokony arahan'ny mpampiasa ho fanajana ny maha-olona. Raha ho an'ny eto Madagasikara manokana dia manodidina ny 700 mpiasa dia miasa eny anivon'ireo orinasa mpanao lamba avokoa. Izany indrindra no antopisin'ny tetikasa Better Work izay tetikasa iasa eto Madagasikara mandritry ny 12 volana ho fanatsarana sy fampiarana ireo lalàna mifehy asa mba ho tonga mpiasa mendrika. Ilay zavatra resana zany asa mendrika zany tsy resaka karama fotsiny fa ao indrindra raha hoe fiarovana ara-sosialy, protection sociale, sécurité sociale. Tsy hoe karama dia mitady an'izao dia hoe izay ny asa mendrika fa tsy maintsy voaro ara-pahasalamana mba misy avenir ny mpiasa rehefa mahavita ny asa sy ny vady aman-janany moa miaraka amin'izay. Tanjony tetikasa nisy ny fifandraisana sy fifampiresahana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Mbola misy hatrany ny olana sedrain'ny mpiasa hoy ny solontenany ireo sandika mpiasa avy eto Vakinakaratra. Tonga nanatrika izao atrikasa izao ary misy amin'ireo orinasa eto Madagasikara ihany koa tsy makasitraka ny sin'ny sandika mpiasa eo anivon'ny orinasa. Ny anisan'ny mission ny syndicat dia ny ampaharitra ny asa. Ahoana ny ahafahana mitazona ny asa? Zava-dehibe mihitsy ny fifampiresahana. Ary tokony tsy ho tapahana mihitsy ny fifampiresahana raha mbola tsy hita ny vahaolana. Raha rotina ihany zany anaovana antsoavo amin'ny zareo avy ao amin'ny patronasy amin'ny fanjakana ihany koa mba hampiroboroboana ihany koa ny syndicalisme eny anivon'ny orinasa satria mbola misy ny orinasa izay heverino fanembatsembanana ny fijoroan'ny syndicat any aminy. Nefa izay no tena manampy mba ahafahana mivoatra ao anatin'ny fanajana ny lalàn'ny asa. Arak'izany dia totosa teto Antsirabe renivohitra ny farany herinandro lasa teo ny atrikasa izay niarahana tamin'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail ary ny FC no mpamatsy vola ny tetikasa. Miroso amin'ny ezaka hampiakarina ny vokabary ny faritra Sava amin'izao fotoana izao. Nisy arak'izany ny fifanavansony mpiara-miasa teo amin'ny faritra sy ny fandarinasa padapa ary ny orinasa tsy miankina iray. Tanjona amin'izany ny ampiroboroboana ny fambolebary safiotra hanatsarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Gaetan Retsilavo no mitorantsika ny Antsiprian'izay.
Amin'izao fisantarana ny fifanarahana izao, velara-tanimbary 200 hektara ny tandona tratrarina, ka tsara toerana ny komina ambanivohitry Ampanefena sy ny distrika ny Andapa. Ity farany izay manana velara-tanimbary hatrany amin'ny 3,000 alina hektara. Efa nisy raha teo ny andrana ara-teknika natao ny taona 2012 ary tsara ny vokatra azo. Zany tsara nahazo zany araka 10 tonne zany amin'ny bolivary. Raha mahazo betsaka teo aloha dia 10 tonne ihany zay betsaka izy amizay fa tamin'io dia nahazo araka 10 tonne 600 kilo isaka ny hektara. Ifototra amin'ny fampanofanana ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fanarahana ireo teknika moderna ny orinasa tsy miankina nanome ny tohany. Io ihany koa ny famatsiana mialoha ny masomboly sy ny zezika ireo mpamboly, ka aorian'izay izy ireo ihany no hividy ny vokatra. Ireo mpamboly izay nanaiky hivarotra ny vokatra amin'izy ireo. Izany zezika sy ny masomboly izany dia tokony hanome fitoka hatramin'ny 12 tonne isaky ny hektara. Zay ny antony natokavana eto zany hanampiana ny tantsaha satria rehefa mitombo ny ta isaky ny hektara amin'ny vokatra azo dia mitombo ihany koa ny vola miditra amin'ny tantsaha. Zany hoe hiakatra zany ny farim-piainan'ny tantsaha rehefa mampiasa n'izany zezika sy masomboly safiotra zany ny tantsaha. Ny faritra ny manamora ny fanatanterana ny tetikasa ao an-toerana mba nelanelana manara-maso miaraka amin'ny ministera-pia araka ny voarakitra ao anatin'ny fanaraha-piaramiasa. Mifanaraka amin'ny filan'ny faritra Zava izao fampivoarana ny tantsaha mpamokatra izao raha ny fanazavana. Lalana ivoahana amin'ny tsy fampiany vokabary ao an-toerana ihany koa. Tratrarana ny tanjony izay napetraka ny andriamatoa filoham-pirenena ny Rajoely amin'ilay hoe fahavitantena ara-tsakafo dia tsy maintsy ampitomboina ny velaran-tany ambolim-bary. Ary tsy maintsy ihany koa tsika miditra amin'ny teknika izay ahafahantsika mampitombo tany vokatra isaka ny hektara. Ka raha le lemaka marobe aty amin'ny faritra zany ampiarantsika an'izay andamby agne ny vary aty amin'ny faritra Savay. Ary atsika indray no zay moa no tena tanjon'ny rominesté hoe koa sy ny faritra atsika indray no hanondrana vary raha pitso sy afaka pitso. Efa tonga any amin'ny faritra Sava ny masomboly, vary safiotra milanja 20 tonne sy ny zezika taroka milanja 20 tonne. Tafapetraka ihany koa ny chef de zone, ny chef de station ary ny fiarah-miasa ny orinasa amin'ny sefy fokotany. Tsy hijanona amin'ny fambolem-bary, hitarina amin'ny fambolena tsaramaso sy ny katsaka ihany koa ny fiarah-miasa any aoriana. Tao anatin'ny roa taona latsaka efa mihoatra ny 5,000 eo amin'izao fotoana izao ny vehivavy manindro tena irery rehefa manao ny fandridram-piterahana amin'ny alalan'ny fanafody sahiana presse izay tsindrona atao amin'ny Antsotsikoditra. Mbola maro ny ezaka tokony apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny fampiakarana ho 80 isanjato ny tahan'ny olona mampiasa ny fandridram-piterahana moderna ao anatin'ny roa taona. Lena Hanefson. Nanomboka ny taona 2010 i Madagasikara no nanomboka nampiditra sy nampiasa ny fandrindram-piterahana amin'ny alalan'ny tsindrona Antsotsikoditra. Ny taona 2010 no nanomboka naparitaka eraky Madagasikara io fanafody io. Ny fanaparitana sy ny fanentanana ny vehivavy ampiasa io fomba iray io no fomba iray ahafahana manatratra ny tanjona ho fampiakarana ho 80 isanjato ny tahan'ny olona mampiasa ny fandrindram-piterahana moderna ao anatin'ny roa taona izay vina ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana. Vakansaina presse ary anisan'ny paikady anankiray tena aparitaka amin'izao fotoana izao dia ilay hoe auto-injection. Zany hoe satria le saina presse io afaka le olona ihany le vehivavy ihany no ampianarina dia izy ihany no manindrona ny tenany dia tsy mila manatona tobim-pahasalamana intsony izy fa dia any foana izy manindrona ny tenany rehefa tonga le 3 volana tokony hanaovany le fandrindrana amin'ny fiainam-pianakaviana. Dia amin'izao fotoana izao tsika eto Madagasikara zany satria misy firenena afrikana maromaro nanomboka nanaovana an'izy io. Tsika teto indray amin'io le auto-injection io zany nanomboka tamin'ny 2020 dia 58 districts zany nefa nanaovana an'izy io eto Madagasikara mahatratra 5,000 mahery eo amin'izao fotoana izao ny tsy amin'ny vehivavy efa mahavita manindrona ny tenany zany amin'ny resaka sahiana presse io.
Araka ny fanazavana, efa misy ny fifampiresana tamin'ireo tompon'andraikitry ny toby fivarotana fanafody izay ahafahana mividy io fanafody io amin'izao dia tsy mila manantona ireo mpitsabo intsony ny vehivavy rehefa mividy izany fa eny amin'ny toby fivarotana fanafody ihany dia afaka manindrona tena avy eo. Hatreto mbola 700 ny vehivavy manerana ny nosy no mampiasa ny fandrindram-piterahana. Amin'izao efa manamafy ny fanantanana any amin'ireo faritra izay mbola ambany ny tahan'ny vehivavy manao fandrindram-piterahana ireo mpiara-miombonantoka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Miroso amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Nisy ny site touristique Vaovao izay trandrahana ahafahana mitaingina kayaka. Andro nirinina Randria Miarso, Kolo TV, Antsirabe no mitondra antsika ny andinindininy izay. Tsy latsa-danja amin'ireo faritra fito Madagasikara Vakinankaratra raha eo amin'ny sehatry ny fizahantany no resahana. Ao ireo toerana manantantara sy mahasarika mpizahatany maro, ary misy ihany koa ireo toerana vao nitrandrahana mihitsy ka natao site touristique. Anisan'izany eto amin'ny renirano Mamovoka, ato anatin'ny district Betafo. Araka izao hitantsika amin'ny sary eto izao dia eto amin'ity rano mandeha ity no hitangenana itony lakana kely itony, izay antsoina amin'ny teny vahiny hoe kayak. Guide touristique iray avy eto Antsirabe izay manana traikefa 10 taona maro sy nahazo fifanana iraisam-pirenena amin'ny fanaovana activité extrême no tompo-kevitra sy nitrandraka ity toerana ity ka tonga amin'izao sehatra izao. Ho an'ny taty Betafo mbola vaovao mihitsy satria tafara be za vao nahita le toerana hoe tsara. Teo amin'ny efa bolana eo zany nanapa-kevitra nanokatra an'ity site ity izay marobe ny anisy anankiray ity an'le izy ka nanatanteraka za hitrandraka le izy sy anome an'le izy ho an'ny mpanjifa rehetra. Eo amin'ny adiny 2 eo ny trajet. Mandeha kayaka individuel no andehanan'ny olona ahafahana mahatongany any Ranomafana. Nosafidiany manokana ny eto Betafo entina piroboroboana ny sehatra ny fizahantany aty atoerana ary mahafeno ny fepetra rehetra ahafahana ilalaovana tsara ny kayaka ity rano mandeha ity. Mahafeno fepetra le izy satria ho an'ny kayaka dia anisany anankiray mitady hatsambato ary mitady anisany anankiray végétation, rano mandeha, toerana farany sarotra ny tena andehanany satria arakaraka an'le fisian'le courant mandeha no andehanan'le kayaka kokoa. Ho an'le olona klasika izay mbola tsy zatra dia sahazany tsara mihitsy ny eto Betafo na aviorana na mainandro satria ny rano aty amin'ny source-ny Betafo tsy dia misy fitombony be dia be, tsy misy fiainany be dia be fa mitovitovy foana. Ny tanjoko dia tiako raha malagasy eto Madagasikara manjifa sy mijery ny zavatra misy eto Madagasikara fa tsy vahiny rery satria ny vahiny dia mahita zavatra be lavitra izay hoentiko isaky ny mandeha noho ny malagasy. Araka izany dia anisan'ireo site touristique atao anatin'ny faritra Vakinankaratra ity eto Betafo ity, sady miala voly ireo mpizahatany no mahita ny ankatony tontolo. Tena nafinaritra be, tena misaotra be da be an'i Madagasikara eo te sy ny Kolo TV fa tena nahita aventure tena hoe miala amin'le mahazatra mihitsy. Fotoana matahotra kely ihany rehefa le midona fa ça va, tena hoe tsy fahita e. Finaritra be filina any ambony rano eny. Izay ny tapany voalohany teto anivo ny fampalalam-baovao hisento vetivety ato anatin'ny reto doka varotra reto rehefa avy eo ao anatin'ny tapany faharoa indray. Plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur.
Des fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. Taverny eto anivony fampalalamba avao anatin'ny tapany faharoa isika. Hoana amin'ny faritra Atsananana eny avy hatrany. Misitraka asa sosialy fandokoana solaitra be no tanterahany fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingana tao amin'ny EPP 10 pointa tao. Natao izany ho fanatsarana ny fampitana ny fampianarana, eo koa ny famporosiana ireo ankizy hiditra an-tsekoly. Ny farana omaly tany antoerana ny asa sosialy no tanterahany VMM nandritra ny fitsidihana ny faritra Atsananana izay no tanterahany izy ireo. Mitoy ny asa sosialy tanterahany vehivavy malagasy miara-miainga any amin'ny faritra Atsinanana. Omaly tao amin'ny EPP 10 point no nisitraka ny fandokoana solaitra be no tanterahany VMM. Misa 3,700 ankehitriny ny mpianatra eo anivony ity sekoly ity. Olana ho an'ny sekoly ny faratsy ny fotodrafitrasa fampitana ny fampianarana ka miteraka ny tsy fahombiazany mpianatra raha ny fanazavana. Lonay dia fotsifotsy be dia misy teboteboka dia tapatapaka ny soratra tena mifangaro na asy oharany tsy hain'ny mpianatra mihitsy manavaka anazy. Fô amin'izao fandokoana ny tableau zao dia mazava tsara ny soratra efa tsy mifangaro tsony dia tsy mangilangilatra tsony fa mazava tsara. Tena nisy fiantraikany tamin'ny fampianarana zany ny faratsy ny tableau eo aloha satria ny soratra zara raha voay vakina nefa ny soratra no entina isan'ny bazin'ny fampianarana zany dia miainga avy amin'ny soratra daholo na ny lesona dika ianaran'ny mpianatra ka somary sasahirana ary manampy ambava ny tena betsaka satria tsy hita le voasoratra ry amin'ny solaitra be. Vinanapetraky ny VMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny asa sosialy tanterahany fanampiana ny anivony fiarahamonina tafiditra amin'izany sehatry ny fampianarana. Etsika efa fataony foana zio izay vehivavy dia mitady foana izay atsaratsara ny tanàna satria andraikitra ikambanana izy ity tombotsoa ikambanana satria tanindrazana iraisana le izy. Dia izay koa zany mifanatona ny samy distrikta mba samby ifampizara traikefa amin'izay asa izay fataony andavanandro sy izay eritreretina ho atao amin'ny manaraka. Rehefa tonga amin'ny toerana iray izahay dia tsy maintsy mitondra ny anjara borikinay mba anatsarana izay zavatra efa misy eo an-toerana satria veko foana fa ny andraikitra ikambanana fa tsy an'olon-drery. Ankoatr'izay tamin'ny alalan'ny fanadiovana ary fanaovana ny asa tagna maro niarana tamin'ireo mpisetra samihafa tao amin'ny tsenany 10 point no namarana ny vehivavy malagasy miara-miainga ny dian'izy ireo tany amin'ny faritra Atsinanana. Miamoroborobo ireo toerana fitaizana zokiolona na ny maison de retraite eto Madagasikara. Entina ao anatin'ity fanadadiana ity sika ahitana ny fiampianan'ireo zokiolona eny amin'ireo toerana ireny amin'ny andro alina tahaka izao. Oninasana no mitondra antsika ny andinindinizay. Ity amina maison de retraite na toerana fitaizana ireny zokiolona ireny no misy anay amin'izao fotoana izao. Tondra amintsika ny amin'ny hoe ohatrany ora ny fipiainana sy ny zava-misy anivon'ny tony toerana itony amin'ny ora tahaka izao. Malohana indrindra eto ny tompon'andraikitra ao anatin'izany toerana izany. Miarahaba tompokorosona ahoana moa ny fipiainan'ny zokiolona zany amin'izao ora izao ny programme. Miarabanao monsieur Onya dia faly miaraban'ny tsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Amin'izao ora ataontsika mifiry amin'ny 7 ora sy 10 minitra amin'ny mazokiolona azy aloha dia zareo matory aloha. Kanefa misy foana le manana an'ilay tena fahazarany dia tsika mila miditra ao anatin'izay le fiainan'ilay olona izay hoe miaina zany le olona. Takan'ilay ray aman-dreny ato izao izy mpiandry tamin'ny androny mpiandry izy dia mivavaka foana tsy misaina fa tsy mivavaka izy rehefa alina ohatran'izao dia amin'izao fotoana izao izy mivavaka izy.
mamaky baiboly izy eo izy mijany ohatra amin'ny folo sasany zay izy vao mety matory. Fa firy taona izy no mbola manana an'izay faharetana? 99 ans izy. Sivy taona? Ie, faculté mentale impeccable. Andeha ry hojerentsika izay ramatoa 70 taona izay io, manao ahoana izy nataony amin'izao ora izao? Mbola mahavoavaky ao anatin'ity ve? Mbola mahavoavaky tompoko fa madinika ny rien que le titre ny tena mahavoavaky. Manao ahoana ny fahasalamana amin'izao? Tita hoe mbola salama tompoko, mbola mitsabo fo tena mbola tsy tena hoe milalaza hoe tsara misaotra n'andro fa dia mbola mandriny misaotra ny tompo mbola mena tompon'andro. Mahaliana ny mpijery antsika ihany koa amin'izao ny alalany amin'ny hoe inona no tsy ambaratelo mahatonga an'izay ela velona mahatratra amin'izao 70 taona. Fahasoavan'ny tompo fa moi tsy mahafantatra zay didin'Andriamanitra sy lahatra fa dia fahasoavan'ny tompo ny fahafantarako hoe fahasoavan'ny tompo natoy izao izy nanome azo tompon'andro izao fa za tsy afaka milaza amin'ny hoe zao ny fantatro ny zao ny haiko. Misy fitandremana ara-tsakafo atao ve isany mahatonga an'izay? Non tompoko tsy tompoko azafady to fotsiny mampifangarongaro tsy mifidy an'izany tompoko tsy mifady tsy mifidy an'izany fa ny fahasoavan'ny tompo natoy izao fa tsy izany misy an'izao na misy an'izao. Eto akaikitsika eto misy ramatoa iray mpikarakara any bebe izay tsy aivina hatrany 70 taona izy amin'izao fotoana izao. Volana août teo 1922 za niteraka. Tsy zay? Ahoana tompoko manao ahoana ny fikarakarana an'izay zokiolona, inona no mampiavaka ny bebe amin'izao taonany izao? Ny mampiavaka anazy izy aloha izany zokiny indrindra atao aminay, izy ny 70 taona, izy koa resaka saina izy no tena mbola mitana indrindra amin'ny saina amin'ny rehetrarehetra, resaka fivavahana izy tena mbola ao anatin'ny tanteraka mihitsiny. Dia izay mampiavaka anazy. Ankasitrahantsika izy mianaka ireto avelantsika azo ny fialan-tsasatra atory bebe mami amin'izao raha izao efa mandroso alina ihany. Eny ary tompoko dia mirary soa dia tafandrimandry bebe. Tahaka izay no fiainan'ireo zokiolona amin'izao alina izao araka izany mbola misy ny tsy matory na efa amin'ny 7 ora sy fahefany ary isika amin'izao fotoana izao. Hoana tompoko ho firy izany ny zokiolona ato amin'ity centre ity? Amin'izao fotoana izao aloha efa kely dia kely sisitsika dia ho feno izay ngambany afahako mamaly azy. Isan'ny ambara matetika fandriana fiarahamonina hoe ray aman-dreny tsy tiana sy ohatran'izany no alefa amin'ny toerana tahaka an'izao, manao ahoana ny tranga ato amin'ity toerana ity? Le kolotsaina izy aloha tsy kolotsaina malagasy le hoe misaraka amin'ilay ray aman-dreny kanefa amin'ny fotoana anankiray ireo ray aman-dreny ireo mila apetrakantsika amina toerana tena hoe azo antoka mba hialana amin'ilay hoe tsy fantatra izay tena ataon'ilay mpanampy ao an-trano ao. Tsika mba manezakezaka kely mitady hoe izao ny ampifalifaly mama, izao ny ampifalifaly papa, izao ny mahasoa azy fa ilay mpanampy tsy manaraka ilay toromarika. Rehefa aty amin'ny toerana ohatran'izao nefa ilay ray aman-dreny tena omena fiainana mihitsy. Tena hoe miaina izy araka izao fahitanareo azy izao, tena hoe miaina an'ilay fiainana amin'ilay itiavany azy mihitsy izy. Te hivavaka izy dia mivavaka, te hipetrapetraka, te handehandeha izy dia mandehandeha. Araka izany dia voara-maso 4 ora amin'ny 4 ora ireo ray aman-dreny zokiolona amin'itony toerana itony. Misy ihany koa ny dokotera izay mandray an-tanana azy ireo raha tojo ny tsy fahasalamana tahaka izay tahaka izay no fiampainan'ireo zokiolona amina toerana tahaka izao izay manomboka miroborobo eto Madagasikara araka ny hita tato amin'ity toerana ity. Mitony fiara-miasan'ny komina Andrenivohitry Mananjary amin'ny sehatra tsy miankina entina hanatanterahana ireo foto-drafitrasa mpampandrosoana isan'izany ny fahavitany mpampondrano misy 5 miparitaka eny anivon'ny fokotany any an-toerana amahan'ny olana eo anivon'ny famatsiana rano fisotro madio ao Mananjary atao-pitananao.
ambany ny vola miditra amin'ny kaominina mananjary na renivohitry ny faritra aza ary mbola niena ihany koa izany noho ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana ka tsy nahafahana nitaky ireo etra isan-karazany tokony hiditra amin'ny kitapom-bolan'ny kaominina. Vokatrio, nitady fiarah-miasa tamin'ny sehatra tsy miankina ny tompon'andraikitra entina hamaliana ny filan'ny vahoaka. Isan'ny foto-drafitr'asa vita ny pampy miisa 520 miparitaka isam-pokotany sy amin'ireo toerana be olona. Amin'ny alalan'ny fiarahamonina antoko amin'ny sehatra tsy miankina, ny fikambanana silamo eto Madagasikara no nahazahoantsika an'izao foto-drafitr'asa izao. Tsy voaity raika no foto-drafitr'asa vita eto an-tampon-tanànan'ny Mananjary amin'izay lafiny hoe famatsiana rano zay fa maro dia maro satria efa ampolony maro ka dia fanohizana an'izay zao atao zao ka zio arovy ireto fitaovana ireto fa ho an'ny vahoaka ary sy an'olo tokana ny nanaovana an'io fa ho anareo vahoaka ka dia ny besin'ny maro no aoka hisitraka sy hampiasa azy. Arak'izany, fanatanterahana ny 3P na ny partenariat public privé no nanzona izao foto-drafitr'asa izao ary atevenina ny fiarah-miasa amin'ny sehatra tsy miankina raha ny fanazavana. Nandritra ny lanonana fanolorana izao rano fisotro madio izao an'ny vahoaka. Nanentana ihany koa ny ben'ny tanàna ny amin'ny tokony anajana ireo fepetrasakana tsy hiparitahan'ny valanaretina Covid-19 na isan'ny tany mafana azy Mananjary mba tsy ho tonga amin'ny zava-miseho an'ny Morondava izay niafara tamina fanakatonana sekoly noho ny fiparitahan'ny valanaretina. Pejin'ny finoana indray kosa tokony ampitodika ny vahoaka malagasy amin'ny andriamanitra ny zava-miseho eto amin'ny firenena ankehitriny raha ny nambaran'ny pasteur Randriantoandro Jean Joseph mpanorona ny fiangonana protestanta Vaovao eto Madagasikara. Ity fiangonana ity izay nanao hetsika lehibe teny amin'ny Coliseum ho an'ny androany. Mandrora ny tsy lany ny vahoaka malagasy ka mahatonga ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenena hoy ny mpanorona ny fiangonana protestanta Vaovao eto Madagasikara androany. Antony mahatonga ny fianton'ny orana amin'ny toerana maro sy ny ahitany any amin'ny faritra Atsimo Nosy. Tokony ahatonga saina ny tsirairay izao fiovana ara-tontolo iainana izao hoy ity mpitondra fivavahana ity. Ny ahitany moa efa lalan'ny natiora zany ny adalana sy ny etraketraky ny olombelona manapaka ny hazo fa raha ny marina izay indrindra tsy natao hoe kisendrasendro zany fa mba hampivavaka mangataka ampivavaka rehetra mihitsy mba hivavaka amin'Andriamanitra hampilasaka amin'ny rahanorana hain'Andriamanitra ny mampilasaka amin'ny rahanorana ako anana finoana zany ny malagasy pido rehetra fa Andriamanitra ny miainy fivavahantsika ary mbola enoantsika mandraka izay mandra-pialantsika ety. Tokony hijoro amin'ny rariny sy nitsy ny mpitondra firenena ho hiatrany ny fanazavana andala ny fahamarinana eo am-panatanterahana ny asany. Aoka atahotra an'Andriamanitra ny mpitondra firenena dia miada antsika. Aoka tsy vilivily mekatsiny mekavaratra fa Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra araka ny teniny hoe tsy misy mpanjaka tonga raha tsy Andriamanitra no nametraka azy amin'izany toerana izany. Ary za koa ho Jehova manana fahefana manongotra izay rehetrarehetra tsy manaraka ny sitrapolo. Aoka atahotra an'Andriamanitra ny mpitondra rehetra. Notanterahana androany ny famaranana ny jobily fa 15 taona nitandreman'ny pasteur Randriantoandro Jean Joseph izay mpanorona ny fiangonana FPVM na ny fiangonana protestanta Vaovao eto Madagasikara. Nisy araka izany ny fitompivavahana no tanterahana teny amin'ny Coliseum Antsonjombe nentina nanamarihana izany ny maraina teo ary nitota amin'ny fanolorana azy ny mari-boninahitra officier de l'ordre national à titre exceptionnel. Nahitambokany amin'ny fifehezana ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin'ny commune Mafaijojo ao anatin'ny distrikany Mainterano ny fametrahana ny autodéfense villageoise. Napetraka ihany koa ny Valabe hasiana ireo omby ny mponina rehetra ahafahana miaro amin'ny asandalo. 7 kilometatra mialan'ny Mainterano renivohitra no misy ny commune Mafaijojo izay ahitana fokotany miisa 5 ary mponina manodidina ny 3,000 eo. Mifototra amin'ny fambolena kasaka ny fotom-piveloman'ny mponina ao an-toerana fa eo ihany koa ny fitrandrahana volamena sy vatosoa. Nanjaka ny tsy fandriam-pahalemana tao ao ka nametraka paikady manokana efehezana izany ny mponina sy ny ben'ny tanàna ka napetraka ny autodéfense villageoise. Nahafahana nampiana ny halatromby sy ny tsy fandriam-pahalemana tao anatin'ny commune ny fametrahana ity autodéfense villageoise ity raha ny fanazavana. Ny mikasika ny autodéfense villageoise dia ny vahoaka mihitsy nresy lahatra fa te ho andry fahalemana ka noho izany samy nandray an-tagnana ny olona amin'ny alalan'ny bokon'omby zany
amin'ny alalan'ny fagnanaovany carnet de passeport zany, ary anisany mbola ny adivanay tagnivin'ny commune ny fagnamboarana ny fagnamboarana karapanondro ho an'ny olona ampitaona, satria ny zava-misy ange raha olona tsy manana karapanondro, tsy manana copie dia matahotra ny vazaha araka fitenenana aminay agny, matahotra mazava dia lasa miafina agny agnaty ala izy nefa izy tsy maintsy ho velona dia magnano amin'ilay asan-dala. Nisy ihany koa ny paikady hiadiana amin'ny alatromby izay isan'ny fototra tsy nampandry fahalemana tao an-toerana ka napetraka tamin'izany ny valabe. Mikasika ny valanomby dia valabe dia izy io zany dia fanagnan'ny commune rehetrarehetra ary tsy afenina fa raha ny asan-dahalo agnatin'ny faritry melaka dia ny aomby ny tena angalaran'ny dahalo, ka noho izany natambatra ho valabe raiky le omby, ary raha ohatra misy omby very amin'ny valabe ka zay le tsy nentin'ny dahalo dia moramora kokoa ataon'ny mpitandro filaminana magnadiady hoe naninona ny ombinao tsy lasa fa ny ombin'ny hafa ny lasa, ary avy eo koa zany le vahoaka zany samby tompona andraikitra amin'io valabe. Zava-dehibe ho an'ny mponina araka izany ny fifehezana ny tsy fandriam-pahalemana ahafahany mamokatra sy miasa ampilaminana. Tao anatin'ny iray taona nipetrahan'ny valanomby sy autodéfense villageoise ity, nilamina miankapoben'ny ny tanàna ny Mafejijo raha ny fanazavana. Tsaorin'ny famonona tamin'ny fomba feno bibina ny raim-pianakaviana mpandraharaha iraisy tao miandro vazo. Ny fahatelo ny volana Novembre lasa teo, manahy mafy ny tsindry sy ny fampiroroana mianjady amin'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao. Izy ireo araka izany manao antsova amin'ny fitondram-panjakana hijerena akaiky ny zava-misy marina ao an-toerana. Taoriny ny famonona mpandraharaha omby iray tao miandro vazo ny fahatelo ny volana Novembre lasa teo, mianto ny fandraisana andraikitra mahakasika ny toy ny raharaha ny avan'ny niaramboina. Tamin'io fahatelo Novembre io, antso ataribiny no nahafantarana ny zava-nitranga momba ny rainy. Nisy ny antso izay fianakaviana tany an-trano hoe nisy nitondro ny samboro miaramila teto devant commune miandro vazo, papanao tômôbila miaramila nakanazy teto nitafika mihitsy zany. Dia tamin'ny fotoana io ny tantarany teo manodidina nanapoaka basy ireo rehefa nahasambotra papako dia nirivatra nandinana atsimo lala morondava tany zany. Dia efa ray naren'izay taitra zay fianakaviana rehefa naren'izay dia nampandre ny autorité rehetrarehetra teo an-tanàna hoe efa misy iny, efa mahina samborona ny rainay. Dia rehefa nanontany azy ireo zay dia tsy milaza tsisy nafantatra avy zay natonony rehetrarehetra, natany amin'ny gendarmerie, natany amin'ny miaramila, natany amin'ny responsable ny fitsarana zany. Ny ampitson'io nisy ny antso hatrany izy ireo, nilaza fa maty tao Antsikita Tanambazana ny rainy ka niainga nijery ilay toerana voalaza anamarinana izany. Dia rehefa verifiena ilay izy dia hitanay teo amin'ilay toerana zay tenenin'olona fa maty teo tokoa papanay. Dia tamin'ny fotoana io rehefa zara voatsikahatra naboridana zareo izy ary novoron zareo tamin'ny fomba feno bibina mihitsy satria nopotserin zareo masony, norovitany zareo tamin'ny antsy, ny tarehany, feno totobaso ny vatany, dia nisy idina bala roa koa moa tamin'ny vatany zany nafaty azy. Dia tao anaty rano nahitany anazy tamin'izay fotoana zay. Matahotra ny antsin'izay sy ny mety isen'ny kolikoly ny fianakaviana izay mitady ny marina mahakasika ny nahafatin'ny rainy amin'izao fotoana. Izy ireo izay resy lahatra fa ny miaramila no nahavanina ny loza. Ny miaramila tao hiaro ny vahoaka sy fananana indray ve manao zao zavatra zao aminay. Na zay ary moa zany zao tsorina aminareo fa matahotra zay fianakaviana satria misy menace mandeha indraindray amin'izay miezaka mitady ny marina azo dadanay zay. Ny talatalasa teo no niroso tamin'ny fanokafana ny tranon'ny ilay mpandraharaha ny fianakaviana natrehan'ny vaditany sy ny solotenany manam-pahefana tao an-toerana. Ankoatra ny fitadiavana ny marina rehetra, nitory eny amin'ny fitsarana ihany koa ny fianakaviana ilay niaramboina. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena hoentsika marana ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao, efa ho iray volana taoriny ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila Soudan nisy ny fifanarahana momba ny fiverenana ny Prime Ministre Abdallah Hamdok amin'ny toerana sy ny famosorana ireo maim-pahefana sivily. Androany nisy tamin'ireo mpanohana ny famindrana no nanao antso fihetsiketsehana mahakasika izay. Efa ho iray volana taoriny ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tany Soudan nisy ny fifanarahana natao teo amin'ny tafika sy ny Prime Ministre voaroka Abdallah Hamdok momba ny fiverenany ity farany teo amin'ny toerany. Saingy ireo mpanohitra ny fahefana sivily no nanao antso amin'ny fihetsiketsehana izay nitranga androany.
Araka ny fifanarahana nambara ny mpanelanelana dia tsy maintsy avoka ihany koa ireo minisitra ny tarika sivily nogezana tamin'ny 15 oktobra nataony lehiben'ny tafika sady tompon'andraikitra tamin'ny fanonganam-panjakana. Hatramin'ny sin'ny potra ny maso ivotandrefana ny mpanelanelana ny firenena mikambana sy ny Afrika ary ny olona ao amin'ny fiarahamonim-pirenena Soudan dia nampitombo ny isan'ny fionana tamin'ireo sivily sy miaramila. Ny famoretana ireo mpanao fihetsiketsehana nataon'ny potra dia nahafaty olona 7 hoy ny dokotera iray tany antoerana. Dia izay ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy no entiko mamarina ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity ariva ity. Ankasitrahako ianao tany an-tokantrano manaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Samio tamin'ny Janomary atsika avy. JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.